Firy andro eo ary ny zavatra atao anankiray no lasa fahazarana. Tsara ho fantatrareo ny tokantrano any nefa fa atao anaty positive vibes ity dia ho hitanareo hoe firy andro eo ary ny zavatra anankiray no lasa fahazarana. Ndao rahantsika avy hatrany. Fomaraina. Rehefa vao mifomaraina iny tsika matetika dia inona zavatra voarain-tanana voalohany? Ny finday. Dia inona zavatra atao? Mijery ny zavatra mitranga ao amin'ny Facebook, ao amin'ny Instagram, mijery izay zavatra rehetrarehetra mitambazotra tseratsera rehetrarehetra any. Nefa tsy ny fiainanao zany ny hitanao voalohany vao mifomaraina ianao fa ny zavatra manodidina anao. Tsy dia tsara loatra nefa izay zavatra satria tsy mifantoka amin'ny ianao fa ny zavatra ny hafa foana ohatran'ny hoe mahita story an'olona ianao fa tsy ny fiainanao. Dia tsy mety nefa izay zavatra izay mila hitantsika izay fahazarana izay. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Eo amin'ny resaka torimaso indray ary ny resahako hoe rehefa matory dia kajo tsara ny ora toriana mba ho tafiditra tsara anatin'ilay hoe 7 ora ianao no matory. Raha vao mihoatra 10 ora ianao no matory, ayayaya tsy mety ho amin'ny fahasalamanao izany zavatra izany. Tadidio tsara, ataovy miletika tsara ao an-tsainao adiny 7 isika olombelona no tsara matory. Ianao zao mety anisan'ilay olona mijanona ao an-trano lava ve na hoe mijanona ao am-piasana foana? Fantarina nefa fa ilain'ny olombelona mba maka rivotra kely any amina toerana misy zavaboary maitso ohatran'izao hitanareo izao mba mila mandeha kely any amina resaka natiora reny fa mampilamina ny saina reny reto. Fantatrareo hoe ino izany cahier de gratitude? Mbola tsy hainareo izany dia ndao ary aloha atoroko anareo hoe ohatry ny ahoana ny zavatra atao ao anatin'izany cahier izany. Voalohany indrindra aloha dia mila fantatrareo hoe inona ny zavatra tsara indrindra nitranga taminareo tamin'iny andro anankiray iny dia soraty zavatra 3 tsara indrindra nitranga taminareo taminatina andro anankiray soraty eo anatina cahier de gratitude dia hitanareo fa ampavitribitrika anareo zany ary ahatonga anareo vonina foana hiatrika andro vaovao indray. Taobangi-tokana ary zavatra noteneniko teo dia tsotra dia tsotra satria nahoana ary rehefa mifomaraina ianao dia aza ny finday anao aloha ny jerenao voalohany izany hoe mifantoka loatra amin'ny fiainan'olona hafa ianao raha mijery finday ohatra hoe mijery ao amin'ny Facebook ianao ayaya tsy mety mihitsy izay zavatra izay fa manjary lasa ohatran'izay ny tontolo andronao hoe mifantoka amin'ny fiainan'olona ianao. Faharoa manarakaraka an'izay dia resaka torimaso. Alaminy tsara ny torimasonao izany hoe matory 7 ora ianao tsy latsaka ary tsy mihoatra ihany koa fa mety hanimba ny fahasalamanao. Fahatelo manarakaraka an'izay ary dia mandehana any amin'ny toerana natiora, any misy natiora izany hoe zavatra maitso izany fa mampilamina ny sainao izany. Ary fahaefatra farany dia manoraty ianao ao anatin'ny cahier de gratitude anao isan'andro. Dia izay fahazarana ny teneniko teo izay efatra izy teo izay fahazarana ny teneniko teo izay milatsaka sy tafiditra tsara ao aminao rehefa averimerinao isaky ny 20 andro. Izany hoe fahazarana anankiray zany araka ny teneniko tany voalohany hoe isaky ny inona ary no miraikitra aminao ny fahazarana anankiray 20 andro ianao mameriberina izay fihetsika ny teneniko teo izay dia mipetraka ao aminao izay dia lasa ao aminao tanteraka. Izay indray ary positive vibes iarahana tamin'ny Clarella tamin'ity anio ity makasitraka anareo foana.